Iarabantsika rehetra manonona ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy amintsika hatrany. Ity pub izay resahako aminao ity dia iresahako manokana any Zoky Rahalahy Pasteur Tahina tompon'ny pejy marka 16-15. Averiko indray fa ity pub ity dia iresahako spécialement any Zoky Rahalahy Pasteur Tahina tompon'ny pejy marka 16-15. Tapenao Pasteur Tahina marka 16-15 de mahita karazana fampahirezana, fampianarana ten'Andriamanitra, toriteny, témoignage sy ny sisa be da be, endrika fitoriana filazontsara ao amin'ny pejiny ianao de hitanao ihany koa ny parcours-ny any aloha be any sy ny sisa rehetrarehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra de raina ny Tompo. Hatramin'izay rehefa nojerena ifotony ny pejiny dia arak'ile zavatra miteneniko teo hoe misy fampahirezana, témoignage sy ny sisa be da be, dia amin'ny ankapobeny dia misy verset biblika de hitondrany fanazavana, hitondrany témoignage, hitondrany fampahirezana, hitondrany fampianarana. De raina ny Tompo fa tato ato ny Zoky Rahalahy dia ny dénonce an'ireo faux prophète, reo milaza azo mpaminany, reny le mpanjeranjera-pino reny, mpilalao miracle, fahagagana sy ny sisa be da be izay afaka ilazantsika azy amin'ny ankapobeny de ireo mpihinana ny matavy amin'ny ondry, ny mpino izany. Averiko indray de raina ny Tompo, voninahitra ho an'Andriamanitra ray tsy tosy Jesosy Kristy zanany fa tato ato ny Zoky Rahalahy dia ny dénonce izy ary raha ny zavatra ianiko izay nataoko partage de tsy hijany izy fa hanohy hatrany amin'izay fitoriany filazontsara izay, izany hoe mirona orienté kokoa zany izy amin'izao tsika mizara izao any amin'ny édification, ny fanitsiana, fananarana sy ny zavatra toy izany. Tena mahafinaritra sy mahavelom-bolo izany. De raina ny Tompo, voninahitra ho an'Andriamanitra avy indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanany. Mahavelom-bolo, tsy teny zavatra betsaka satria hatramin'izay dia ny tenanay ray sy roa telo efatra izay no ny dénonce malheureusement dia mahazo teny marary, fanenjehana sy ny sisa, ary misy ny bataille spirituelle en dehors n'izao fifampiresahana izao izay miatra amin'ny nofo mihitsy, miatra amin'ny tokantrano sy ny sisa be da be. Fa ny mahafinaritra ary mampahery dia mitombo ny isan'ny mpitory izay miditra amin'izay sehatra hoe midénonce izay, mitondra édification, fananarana sy ny endrika mifanitsy amin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray tsy toa. Zao no teneniko atsika. Marka 7:10. Ino tsara? Marka 7:10. Indro efa eo apototry ny hazo ny famaky. Efa eo apototry ny hazo ny famaky, ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara de tsy maintsy ho kapaina ary atsipy any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohanify, any no sahaza azy. Ka manao rappel foana ny tenanay izahay ny pejy io ne rehefa tsy teninareo, rehefa tsy dénonce nareo, rehefa mangina ianareo mangina izay de ny vato no miantsoantso. Zany mahatonga andreny hoe misy fotoana ny pejy kotolahy mahitsoamba mananatra kristianina sy ny pejy hafa ohatrany hoe révérend Mazambe sy tsy haiko, olon'izao tontolo zao mitondra édification, mitondra fananarana, mitondra fanitsiana, satria raha angina ianareo Andriamanitra mahita olona ho ampiasaina foana nge io, asakasaka reo izay angina sy hijery fotsiny an'izao efa fampitehana sy fahasimbana izao fa sady tena mankasitraka manokana ny hetsiky Zoky Rahalahy Pasteur Tahina izay efa miditra ao amin'izay
toepo midenosa izay milaza fahamarinana izay milaza ny tsy mety a tokony ahitsy a ary mampitandrina mijoro ho mpitily Ezekela toko 7:30 sisiny sisa zay afaka ilazantsika azy voninahitra ho an'Andriamanitra ray tsy tsy mitera olona isika averiko farany a efa eo potry ny azo ny famaky asakasaka reo izay a mitahiry corruption a manakombona ny vavanareo a tsy miteny a tsy haiko zay lazana azy a averiko farany efa eo potry ny azo ny famaky zay ny afatra zay makasitraka Zokrala pasteur tahina mirasoanao ny ankonanao ny listera sahanao manao antsoa foana amintsika zay mbola mieritreritra ny angina sy anakombona ny fahamarinana tianao Jesosy